sound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imagine sono talunque anche chi pamunja. Betuja kanirande si mezzo da vita anche chi pamunja. Wala sa watau. Kitira ko so sila ko na jam sila. Wala sa watau. Sata so fini sa tuka. Fa fanta se fatexa. Wala sa watau. Na pamulula rin no. Na pamulula iritir da rin no. Wala sa watau sa. Wala sa watau. Dito ka na tanto. Wala sa iwaran. Pero ule pagfaba ka sa sa. Sino niluku ni ritani mariri. Para finir o maço ano milentiki. Sayana aja kau milu bebatinu dan salah nilai situ awalati ni mafi maseunya la yale deni kuni hari changing me and changing you. You have come with golden hearts. Oh, let the ancient words impart. Haleluya. Afifaliana lehibe ny arabanantsika rehetrarehetra indray androany amin'ity sabata mahafinaritra ity tonga eto tanatin'ny fitoam-bavaka live izay iranao fandalana andramoka izao ny akiradio sika rehetra izay atao anatin'ny groupe Saint Maresa sika izay mety sambany ihany koa vao tonga eto na isika ihany koa izay mety efa mpanaraka ny fandalana dia faly izay miarabanao amin'ny alalan'i Jesosy ary tafaraka eto indray tsika androany miaraka hideran'Andriamanitra miaraka misaotra an'Andriamanitra sy an'olo tena anavao indray ny amintsika manontolo atao anatin'ny fitoam-bavaka izay rahantsika eto androany ary za mino fa tsy alamaino ianao raha tonga eto tsy tonga eto ianao mba ho disoina fanantenana fa tonga eto ianao mba ho amboarina tonga eto ianao mba ho sitranina raha marary tonga eto ianao mba ho tahina raha ilainao zany dia ny lafim-piaranao rehetra mihitsy ny ranokasian'Andriamanitra indray ato anatin'ity sabata ity sika dia mahita foana ny avana ary mahita foana fa zany andro sabata zany dia hafa mihitsy raha samy andro rehetra samy mivavaka foana tsika isan'andro fa misy fotoana ao anatin'ity andro ity dia misy kasika manokana ataon'Andriamanitra ary tahaka ny renao mihitsy hoe misy tanana mikasika ny anatin'ny fonao any misy fanahy midina ny anatinao any misy hery midina ny anatinao any dia zany rehetrarehetra zany no mahatonga antsika tsy mahafoy ary raha lalàna rehetrarehetra antsika ty andro ity dia mora ny mahafoy an'izy ity tsy sarotra ny mahafoy ny andro sabata ary avana malalana manao programa ray fotsiny ianao dia vitanao mahafoy be dia be ny olona mijery zavatra tsika ireo dia tena sakrifisy natongavanao eto na dia hitananao hoe klika io ary ianao hoe klike an'io fandarana io dia manana finiavana hijery an'ity fandarana ity dia hivavaka eto ry afana dia finiavana zany ary sakrifisy zany satria be dia be ny zavatra tokony jerena sy azo jerena ao anatin'ny Facebook ao fa ianao mbola misafidy no eto ary aoko fantatra fa hitan'Andriamanitra zany hitanao zany androany hitan'Andriamanitra hatramokely indrindra zany raha misafidy no eto tsika dia tsika mahalala tsara hoe inona ny antony atongavantsika eto androany ary Andriamanitra ihany koa ry havana dia miandry antsika tsy manery izy fa tiany ianao tonga eto fa raha tsy ho avy eto koa tsika tsy afaka hanery Andriamanitra tsy maintsy tonga eto ianao fa safidy tsika no tonga eto androany
Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny tantanany antsika tamin'ny herinandro iny. Efa nisafidy zavatra hafa foana tsika tamin'ny herinandro. Nisafidy ny asa tsika, tsy maintsy ny asa tsika, tsy maintsy ny anatra tsika, tsy maintsy nanao zavatra rehetra. Amin'ity androany ity andaontsika mba hisafidy androany eo an-tongotro ny tompony hafana. Hitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Tsy mandeha ianao androany, tsy miainga ao anatin'ny tokantrano ianao na mivoaka no hitadiavanao azy. Fa tsotra ny zavatra ilaina aminao sakafo ny fonao. Fa ao anatin'ny fonao io Andriamanitra namaky anao. Ao Andriamanitra miteny aminao, ao Andriamanitra nikasika anao. Ao Andriamanitra nanao zavatra. Ary avy eo avokoa no ivoahany zavatra rehetra, ny fahatsapana rehetra ho tsapanao amin'ity androany ity. Avy eo no ivoahany fiderana. Avy eo no ivoahany fisaorana ny hafana. Avy eo avokoa no ivoahany ny zavatra rehetra atolotra ao an'Andriamanitra androany. Ry havana malala, ao ny jeren'Andriamanitra amin'ity androany ity. Raha hijery Andriamanitra dia hifantoka ao anatin'io fonao io satria misy zavatra andrasany ao. Misy zavatra tena tiany hitao. Misy zavatra tiany atao ao. Misy zavatra tiany amboarinao. Misy banga tiany fenonao. Ry havana malala, misy rahatra tiany hositranonao. Misy zavatra maro ao anatin'io fonao io tiany Andriamanitra hidirana an-tsehatra. Ary raha tonga eto ianao androany dia aza matahotra no fatiantoka. Fa Andriamanitra tsara n'Andriamanitra tongavanao eto. Andriamanitra tsy mamono antoka mandrakizay. Fa Andriamanitra manome tombony anao amin'ny androm-piainanao rehetra ry havana malala. Antsika hisaotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny ahafatongavanao eto. Antsika sendasendra izao. Tian'Andriamanitra ianao dia tonga eto. Nofidiana ianao dia tonga eto. Ary raha tsy ny olona rehetra no mitady azy amin'izao andro izao dia tadidio tsara. Fa misy ny atao hoe voafidy. Ianao anisan'izany. Izany rehefa na rehefa mandeha ny an-dalana eny ahako, mahita ny fahotana ataon'ny zanak'olombelona amin'izao andro farany izao any. Izao foana ny teneniko hoe misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao aho fa mba nahafantatra anao. Tsy anisan'ny olona mbola milona ny anatin'ny fahotana satria ny tananao no misintona. Raha amin'izao andro farany izao dia mampitaitaina ny mahita olona mbola manota. Mbola mandany ny andro ny amin'ny fahotana sy ny faharatsiana. Mampatahotra. Fa androany misaoran'Andriamanitra na tonga eto ianao. Fa nofidiana ianao ry havana malala. Nalaina ianao. Natsoina manokana nitsy tamin'ny anaranao ianao. Antsika hisaotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mitentsika hoe Jesosy misaotra anao izay ianao. Fa ny fitiavanao no natoy izao alay. Misaotra anao izay Andriamanitra. Raha misy koa Andriamanitra fiderana. Raha misy koa Andriamanitra fisaorana. Raha misy koa Andriamanitra fankasitrahana. Fanomezam-boninahitra. Dia atolotra eo anao Andriamanitra renay. Fa izay tonga eto androany Jesosy. Isan'andro isan'andro ianao mijery ny fiainanay. Isan'andro ianao Andriamanitra tsy afa-po fa manatsara ny fiainanay. Isan'andro ianao Andriamanitra mitodika aminay. Haleluia. Mijery ny mombanay rehetra. Mandinidinika ny mombanay rehetra Jesosy io. Misaotra anao izay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny famindramponao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao fa tsy voatanisanay ilay ny Tompo. Ankasitrahana ianao Andriamanitra ny fahavelomanay androany. Isaoranay ianao Jesosy ny fofonay na omenao anay androany. Izay mbola afaka mijoro Jesosy eo. Na dia nietaeta ao anatinay mbola hitadiavana ianao Jesosy malala. Tsy navelanao ho faty. Na mety nandalo ady tamin'ny herinandro iny misy olona mety nandalo ady Jesosy malala. Fa isaoranay ianao fa tsy maty ny ady ny etaeta. Tsy maty ny ady ny fitiavana anao Andriamanitra. Tafajoro amin'ity androany ity satria tianao. Aleluia. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fahasoavana izay arotsaka ao amin'ny fiainana isan'andro. Fa miaina n'izany izao mpanomponao izao. Izay tsirairay izay tonga eto miaina n'izany isan'andro Andriamanitra.
Ary fahasoavanao no matoy izao anay. Ny fitiavanao no matoy izao anay Jesosy. Tsy misy azonay ireharehana, tsy misy Andriamanitra. Azonay Andriamanitra itenena ny eto anaty anao fa hiezaka avy aminay Tompo. Fa ny fahasoavanao rery andro no ireharehanay androany. Ary isaoranay ny anaranao zany Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra. Atobaka ao tsy tapaka eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Alehibe loatra ianao. Zany fahalebiazanao zany no miasa isan'andro eo amin'ny fiainanay. Ka mahita zava-mahagaga zay. Mahita fahalebiazana tsy takatry ny saina zay Andriamanitra miasa isan'andro eo amin'ny fiainanay satria Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra tomponay. Just
malala izay manokan'Andriamanitra iteranao zay. Misy olona tsy mirarahana zany, misy olona tsy te hieritreritra an'izany akory. Fa zay Andriamanitra mahatsapa fa ny fiainanay rehetra isan'andro dia tahaka ny famoronana nataonao ihany. Hatrany am-boalohany Andriamanitra nanao ny andro voalohany, ny andro faharoa tao anatin'ny zavatra rehetra ianao, nanorina ny tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy. Misy famoronana nataonao foana. Fa izay androany mahatsapa Andriamanitra fa zao fahavelomana izao mbola misy famoronana nataonao foana eo amin'ny fiainanay ary tsy mety tapitra zany. Misaotranao zay Jesosy fa mahagaga tokoa ny asanao. Asanao mahagaga ny nanovanao ny fonay ka tonga eto androany. Asanao mahagaga Andriamanitra no ahafahanay mba manatona anao, mivavaka aminao, mideranao, manao ny sitraponao. Asanao mahagaga zany Jehovah Andriamanitra. Asanao mahagaga avokoa zay rehetra hitan'ny masonay, zay rehetra iainanay. Asa mahagaga Jehovah Andriamanitra. Nahoana zay tsy deranao androany? Nahoana zay androany Andriamanitra tsy teny eto anatrehanao? Iankohaka aminao Andriamanitra, isaotranao Andriamanitra, hanome voninahitra anao Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tsy tohinao, Andriamanitra mandrakizay ianao. Haleluya, mena Jesosy. Androantsika iteny amamiko ianao Jesosy, raha mifony maraina dia mahatsiaro anao. Haleluya. Jesosy ny tenako atolotra eo an-tananao, ity ny fiainako mekoka hanjaka. Maniko ny eo anilanao, Mamiko ny eo anilanao, maniko ianao Jesosy, mamiko ianao, maniko loatra ho any ianao e. Nifonisako tioby fahefananao, Mena Jesosy malala, noarinao amitoby endrika aminao. Tananao ny tanako, dia elogianao, dia ianao. Rehetra irao mifony maraina, Mifony marainao ny fahasoavanao no manaraka. mena Tompo. Haleluya, mandrakizay, satria tiako ianao. Tiako ianao, raisony foko anjaka. Mumbai umeko anao, Mumbai umeko anao, mamiko ianao. mamiko anao. Haleluya, izavana afaka hiteny an'izany androany hoe mamiko ianao Jesosy a. Sikafako anao ny foko androany. Haleluya. Jesosy ny tenako atolotra eo an-tananao, ity ny fiainako mekoka hanjaka. Mamiko ny eo anilanao, mamiko ianao, Mamiko ianao, mamiko ianao. Raha vao mifony marainao ny fahasoavanao, mena Jesosy a. manaraka. Haleluya, Irani fatsaranao, mandrakizay, fa tiako
Jesosy. Fotoana tsara indrindra androany itenenanao an'izany ry avana manoko ianao Jesosy. Tsy mba hozona ny manaraka anao. Tsy mba faharavanana ny fampitehana no manaraka ny fiainanao ry avana manaraka. Fa fahasoavana Andriamanitra. Tsapany David zany. Fantany zany. Nahatonga anazy ny tena fahasoavana sy famindram-po Andriamanitra ny manaraka amin'ny andro iainako. Na dia nandalo ady aza David nisy fotoana rehefa. Dia tsy neritreretiny mihitsy hoe voahozona Andriamanitra. Raha miozona ve zany fiainako zany? Fa ianao ry havana manana an Jesosy ianao. Tsy hozona manaraka anao. Tsy fahafatesana ny manaraka anao. Tsy fampitehana ny miaraka aminao. Fa fahasoavana sy famindram-po. Amin'ny andro rehetra iainanao dia zany manaraka anao. Halleluja. Fitiavan'Andriamanitra ny miaraka aminao. Faharom-pon'Andriamanitra ny miaraka aminao. Anitenena manao hoe fitiavana mandrakizay ny fitiavako anao. Zany ny aparetako ny famindram-poko izy. Indray mpimaso ihany na foizana atsika. Ao anatin' indray mpimaso iny mety misy zavatra tonga eo amin'ny fiainanao. Fa rehefa tafaverina amin'Andriamanitra ianao dia manomboka eo ry havana malala. Manaraka ny famindram-po, manaraka ny fahasoavana. Manomboka manangana ny fiainanao Andriamanitra. Ny zava-dehibe aminao androany ao aminao ve Jesosy? Miaraka aminao ve Andriamanitra? Mombanao ve Andriamanitra? Eo anilanao ve Jesosy androany? Halleluja. Ataontsika izany io izany anandalo any sarotra andramo Jesosy Kristy. Amen. Elana tsy ny connexion. Tapatapaka ny connexion antsika. Tapaka ny connexion antsika. Avy antsika izany ery izany a. Elana tsy ny connexion somary tapaka. Zay moa ny fiarahantsika eto amin'ny ligne dia miankina amin'ny connexion. Avy antsika izany ery izany eto. Salutada, o Jesosy retiai. Arpsmada, Shimandatu, Saditu Kiku. Nari seu alongo, seu aquajamu, Sanetu Fakampanai. Mapanesia chance, Mapanesia chance.
misy anjara mihitsy. Izy no namonjy ahy tanàna afaka arito ambolagny ano sy ny tantana izany andanitsany tsisy rikotakazy fatola misy anjara mihitsy. Alleluia. Amen. Jesosy malala. Zao tatsika tonombavaka zany zany za Jesosy maniry anao any. Amen. Maniry anao ny foko Jesosy. Na ety an-danany aty an-tanany an-danitra tsisy riko tahaka anao. Alleluia. Zany no antoko ny fandresenao. Zany ny atafavoakanao. Zany ny atafitatsika lavana malala. Ianao miaraka amin'Andriamanitra ny mahatafavoaka ny fiainanao. Be dia be ny olona mitady vahaolana etsy sy eroa. Mikaroka izay mba hahatsara ny fiainana. Izay mbola teteny aminao foana androany. Fa miaraka amin'Andriamanitra ny mampety ny fiainanao. Eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara anao. Eo no mety aminao. Raha efa ianao dia aza miala eo tsony. Alleluia. Tenena androany hoe Jesosy any. Maniry anao ahako. Na ety an-tanana ny an-danitra tsisy riko tahaka anao. Zavatra rehetra eo amin'ny fiainako ianao Andriamanitra. Taloha zavatra hafa no matimatesako. Taloha zavatra hafa ny zavatra rehetra tamiko. Naniry zavatra maro eo amin'ny fiainako aho. Naniry zavatra maro aho. Betsaka ny zavatra efa nangatahako efa niriko. Niriko mba ho azo. Amisaotranao any Jesosy. Fa androany tonga amin'ilay tena izy aho. Tonga amin'ilay tena izy aho Jesosy. Na dia tsy tena naniry anao aza. Tsy mbola voakely aho dia efa naniry anao. Fa tonga eto androany. Vitsy ihany ravana malala zany hoe olona mbola kely dia efa nanam-paniriana ho mpanompon'Andriamanitra zany. Nanam-paniriana hivavaka be zany. Hitory teny hanao asan'Andriamanitra, hanompon'Andriamanitra. Tsy mbola nahita. Hoe tao anatin'ireny fanontaniana tamintsika mbola kely reny dia tany anatin'iny taratasy. Dia nanontaniana hoe inona no tianao atao rehefa lehibe. Dia nitenenao hoe izaho te hanompon'Andriamanitra. Inona ny tanjonao? Tsy mbola nisy mihitsy tao hoe izaho te ho tonga mpanompon'Andriamanitra. Izaho te ho any an-danitra. Fa tsisy naniry an'izany tsika rehetrarehetra ry havana. Tsy tao anatin'ny calculanao zany, tsy tao anatin'ny sainao zany. Fa manina ianao mitonga eto androany. Manina ianao androany no miteny. Ka araka ny commencementsika tamin'ny maraina, manana tanjona anankiray ianao. Tanjona tokana dia no any an-danitra. Zany sisa ny zavatra matimatesanao. Zany sisa ny ao am-ponao. Zary lasa tsy misy dikany aminao ty zao tontolo zao ty. Zary lasa tsy mampaninona anao na izay fiainanao eto na inona na ino. Fa lasa tokanao anatinao hoe za Jesosy, za te ho any an-danitra. Za te ho voavonjy Andriamanitra. Satria tsy ianao no nifidy, fa Andriamanitra no nifidy anao. Raha tonga eto ianao androany. Maniry ianao eo akaikin'Andriamanitra ravana. Maniry ianao eo anilan'Andriamanitra ravana. Fa zany no mahasambatra anao. Zany no mahasambatra anao zany. Halleluia. Amen. Jesosy. Saitsika ravana. Unenanao ny fiainako. Omeko anao ny fiainako. Mandray anao fasaka.
itiavanao toroy lalanao itoawany lalao. Haleluya. Ianao ny ilaiko. Ianao no ilaiko. Ianao ny rinofoko Tompo. Ianao no rinofoko. Ianao ny ilaiko. Ianao no ilaiko. Tariwa hitanao. Tariwa hitanao. Ianao no faniriy. Ianao no faniriy. Tua kalatsiba fuku. Kalatimba fuku. Tsisy afaka gany toerana. Jesosy sy anomeny fompitsiavanao. Toroy lalana. Toroy lalana. Rehetra avany ilanao. Tsika rehetra ila mafiry. Ianao ny ilaiko. Ianao ny rinofoko. Ianao ny ilaiko Jesosya. Tariwa hitanao. Hitarika anao Andriamanitra, ahitazy. Haleluya. Hitarika anao Andriamanitra. Ahitazy anao. Haleluya. Mena Jesosy. Utariany anao fa zanany anao. Haleluya. Zay tariany fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra lany. Aza matahotra anao fa hitarika anao izy. Ampahitanao ny voninany izy. Tsy amelany anao amin'ny samonjy. Haleluya. Ianao no ilaiko. Ianao no rinofoko. Ianao ny ilaiko Jesosy. Tariwa hitanao. Mena Jesosy. Mena Jesosy. Mena Jesosy. Mena Jesosy. Haleluya. Hitarika anao any Andriamanitra. Hitarika anao Jesosy. Ny fomba ahafahany mitarika antsika dia mampahita anao ny voninahity. Rehefa hitarika ny Petera Jesosy rehefa dia tritra aloha ny arato. Nahazo trondro. Ary teo ny nahafantarana Petera fa olona tokony arahany ty olona ty. Nanaiky Petera no tarihana satria efa nahita izy. Mialohany nanarahany dia efa nahita ny voninahitran'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izy. Androany ny ahafahan'Andriamanitra hitarika anao dia ianao mahita ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsaroko ny tenin'ilay rahavavy izay. Tena nanaiky izy ry havana. Manaiky aho izy sa tena misy Andriamanitra miasa. Manaiky raha ny voninahitran'Andriamanitra ny sy teo amin'ny fiainana. Tena naiky izy ry havana malala. Ary izany no nahafahany mbola tonga etondray. Izany nahafahany mbola mitendry. Fa izany ho poan'Andriamanitra satria fantatra ankehitriny fa misy Andriamanitra azo tsapaitana. Fa Petera ry
dia Jesosy. Androady. Haleluya. Totsika hiteny androany hoe Jesosy. Tsy ala eo anilanao ntsony azy Jesosy malala. Hitako ankehitriny. Haleluya. Hitako ankehitriny. Raha nijanona teo amin'ny araty feno trondro petera ry havana malala ka tsy nifidina lalaka an Jesosy. Dia nijanona teo ihany koa ny fahafantarany. Nijanona teo ihany koa ny voninahitran'Andriamanitra mba hitany. Ary possible izy raha nanarato taorianany io mety tsy nahazo izy. Mety tsy nahazo trondro izy. Fa na fotsiny ny araty dia lasa izy nandeha. Haleluya. Anafahany ny teny hoe akany amin'ny zabozahay Jesosy. Ianao ilay manana teny fiainana mandrakizay. Totsika hitoetra eo anilan'Andriamanitra amin'ny alalany ny teny hoe hitoetra eo anilanao an Jesosy. Amen. Amen Jesosy. Wow.
Jesosy ravana raha nyteny amintsika mba hahafohy ny zavatra rehetra ka hanaraka azy dia fantany fa izy tsy hafohy anao. Na ianao sy izy rery foana aza no miaraka tsy manino. Possible andao anao ny olona rehetra. Possible hiala amintsika ny olona rehetra ry havana. Fa rehefa fantatry Jesosy zany. Fa izy nalala. Raha nyteny anao izy hoe mialahy eny amin'izao tontolo izao andao anaraka anareo. Dia fantany fa izy tsy andao anao zany. Tsy hafohy anao. Halleluja. Tianao anie Jesosy. Nahoana ianao no matahotra ny anderery havana. Nahoana ianao no matahotra ny anderery. Aza matahotra anderery zany fa tianao Andriamanitra. Efa impiry zany tenanay izao no anderery havana. Tsy voatanisana intsony hoe impiry teo amin'ny fiainanay izay no efa nanderery izay menakafy kely eto. Masambatra izay androany satria Andriamanitra niaraka taminay. Jesosy teo anilanay. Ary zany ny antoko ny fifalianay ka mahatonga anay mbola eto androany. Mahatonga anay tsy mampalina anay na dia lavitra izao tontolo izao azy. Rehefa akaiky an'Andriamanitra izay dia ampy anay izay. Tatsika anao irao fanoloran-teny androany dia teny hoe tia Jesosy anara-ty anao. Sitrapoko Andriamanitra. Sitrapoko niaraka aminao androany. Halleluja. Tatsika izany izany androany niaraka anao voatifotitsika ao anaty Andriamanitra dia teny hoe tia Jesosy aho. Sitrapoko ny anara-ty anao. Halleluja. Anara-ty anao. Anara-ty anao. Ampio isanandro mba ho lavolary. Manolo tena. Manao mandrakizay. Usana tiaviko ny vadika. Ny vadika. Patiko anenao e. Patiko anenao. Sitrapuku. Nanara-ty anao. Ny fiainako tontolo. Voapavinao e. Manatena faurasinao. Faurasinao. Manatena faurasinao. Anao sitrapuko agny anoko anao e. Satitsiko anao. Halleluja. Efa fantatra ny fahosako zao. Ny fahosako izao. Erezo reny tiako mba ho tony soa. Manolo tena. Hoanao mandrakizay. Usana tiaviko ny vadika. Ny vadika. Halleluja. Reso Jesosy gareja. Patiko anenao e. Sitrapuku. Nanara-ty anao. Ny fiainako tontolo e. Voapavinao. Manatena. Faurasinao.
tena mangsala tena uanisana ataoko wefai patitrapo Faijanzo tupu niasanao Jesosy matiare haleluya raiso Jesosy patiko anenao sitrapoku nianaratianao ny fiainako tontolo novoababonao marantenao faonaisinao marantenao faonaisinao haleluya sitrapotsika riavana mitonga eto androany sitraponao no tonga eto androany amen falay masino midinako aminay midinako aminay erezo rezay itory teniso amikasaina midina tigaretraina mafi patiko anenao sitrapoko ihany Jesosy nianaratianao ny fiainako tontolo novoakabonao marantenao faoraisinao marantenao faoraisinao haleluya mena Jesosy mahafinaritra ary avy any eriny miteny mihitsy hoe sitrapoko Jesosy ny fitiavan'Andriamanitra ny nanery ianao tonga eto androany fahasoavan'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra no nitarika ianao tonga eto androany tsisy izaniza nanery ianao ka hiteny ianao hoe tsy maintsy mijanona eto ianao amin'ity tontolo andro ity tsy mahazo manao ninina ianao ekena fa voasoratra izany drianana fa afaka nisafidy ianao ny soa eto fa sitraponao no tonga eto dia teny hoe za Jesosy hitsahatra androany za Jesosy tsy hanao ninina androany fa hifatoka aminao ary zany ny zavatra kasitrahan'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra manao hoe izay manome ampifaliana no akasitraha tonga eto ianao androany manokana ny fotoananao ho an'Andriamanitra akasitraka anao Andriamanitra endrika fifikiranao amin'Andriamanitra zany androany riavana tazoma ny tanan'Andriamanitra fikiro mafy ny tanan'Andriamanitra fa zany tsy halavanao zany tsy hapotraka anao eto amin'ity fiainana ity ka na dia hopotraka daholo aza ny olona rehetra riavana malala misy zavatra lalovana indraindray mahakivy mahakitraka na dia efa mpanompon'Andriamanitra azy tsika fa zao no teniko anao mahereza ianao tazoma ny tanan'Andriamanitra hifikitra anao hiazona anao aza votsitra riavana fa io tanan'Andriamanitra fikirinao io ihany no mamonjy anao io ihany no manafaka anao io ihany no mitondra anao any amin'ny vahaolana mitondra anao any amin'ny
tanteraka fa raha eo tsika no mivotsitra ary havana malala dia teteny aminao hoe eo ianao natao heresy fa androany andatsika hifikitra amin'ny tanan'Andriamanitra andatsika hifikitra amin'ny tanan'Andriamanitra halleluja mena Jesosy Sendireu teu yanau te itarai na cura será lavau zomila naurai tanando pe yang sonaurai satsiuleu rasendirea eu não itarai na cura será lavau Tanunau niang suarau Sapshan lala kumita diam jemchai Di tananau yang fikiri kumat Am turu abayena indai Adu ini tiaku Hallelujah Jesosy. Nao veltsika salery sana. Samy mamikotra mafy amin'ny tanan'Andriamanitra. Raha misy olona eto mety mandalo hoaty. Mety mandalo fahakiviana. Nefa efa mivavaka izany olona izany. Mandalo zava-tsarotra. Ampahely anao ny tanan'Andriamanitra. Fikiro ny tanan'Andriamanitra. Fa iny ihany ny anangananao ilay afana iny ny amoakanao. Halleluja.
Halleluja. Fikiron'ny tanàn'Andriamanitra, fotoana famikiran'izao ry havana malala. Ny devoly amin'izao andro faran'izao dia mitady ny fomba rehetra handavonantsika ry havana, handavonantsika ary izay ihany ny tanjony. Izay ihany ny tanjony. Fa izao fikiron'ny tanàn'Andriamanitra. Fikiron'ny tanàn'Andriamanitra. Fa zany nafahanao ho tafavoaka. Halleluja. Manana tanjony tsika io ry havana. Manana tanjona. Aza velanao voasembatsembana ny tanjonao. Fa matantoka be tsika raha zao tsika miraraka. Matantoka tsika raha zao tsika miraraka amin'ny ady. Raha zao tsika miraraka ny fahakiviana sy ny fanahiana sy ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ity. Dia matantoka nanompotsika hatramin'izay. Fa androany, halleluja. Matokian'Andriamanitra ianao. Fa Andriamanitra efa nanome toky. Andriamanitra efa nanome toky. Fa tsy andao nahafoy ianao, halleluja. Tianao Jesosy. Ia toritentsika rehefa avy eo aoriana alohan'ny anotsika toriteny dia andao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany. Ty ampahery anao foana. Ianao mandalo ady io dia ampahery anao Dao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hiditra amin'ny toritentsika aoriana antiry ty samy mahery tsika rehetrarehetra. Halleluja. Alatsiny ampijaly ny connexion. Tsy maintsy ataontsika izay androany. Halleluja. Tsy maintsy ataontsika izay androany hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ampijalijaly ny connexion aty aminay aty. Tsy fantatra amin'ny andro mamay angamba. Engane mba tsotra. Halleluja.
Soran'Andriamanitra tamin'izany fotoana tao anaty fiankofana zany a hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Miloha zany dia hivavaka tsika ametrahantsika ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra ry havana malala. Raha tonga tiany ianao androany a dia aza manaiky no maty antoka na ho diso fanantenana. Fa tsy lavitra anao ny valimbavaka, ary tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary raha ohatra ny fotoana ahafahantsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra tahaka izao, ampitomboantsika ny fifikirana aminy, ampitomboantsika ny fitiavana azy. Hivavaka avy hatranintsika amin'izao fotoana izao a, ametraka ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra dia mangatahinao androany hoe Tompo, amiandrandra Tompo a, ny tananao mahery ikasika amin'ny teny ity. Matoky anao a Jesosy, fa tsy amela irery ianao amin'izao adiko izao. Tsy amela irery ianao amin'ny zavatra izay lalovako izao. Misy olona amin'izao fotoana izao any amin'ny hôpitaly izy mianontolo teny androany satria misy tsy salama ny fianakaviany. Olona zatra miaraka amintsika eto isan'andro zany. Fa androany na dia any amin'ny hôpitaly ary izy dia tsy adinony ny tenin'Andriamanitra. Ombanao any Andriamanitra lalabavy. Ombanareo menakavy amin'ny toerana izay etsoanareo an'Andriamanitra, ianonareo ny feoany. Dia amidina ny herin'Andriamanitra. Misy olona anaty fahasahiranana eto amin'izao fotoana izao. Misy olona anaty olana isan-karazany. Andriamanitra tsy hamely rerantsika anatin'izao adintsika izao. Samia mahery. Ataovy izay andraisanao tenin'Andriamanitra androany. Fa tenin'Andriamanitra no anangana anao. Tenin'Andriamanitra no ampahery anao. Tenin'Andriamanitra no asitrana anao. Misaotranao izay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotranao izay Jesosy ny amin'ny hira rehetra izay natao teo. Ny teny rehetra izay nanaoky ny vava ny mampiona napetraka ao. Ny tononkira rehetra voarainay reny Jesosy ary mampahery anay reny. Misaotranao izay. Ny amin'ity fotoana mbola ahafahanay indray mekohatra eto anatrehanao. Fotoana mamy ary fotoana lehibe izay ahafahanay indray manana fifandraisana aminao. Mandray zavatra avy aminao. Mandray hery avy aminao. Mandray fandresena avy aminao. Nizaniza tonga eto izy androany dia tonomoko amin'ny anaranao Jesosy ny fiadanana napaka anatin'izany olona izany.
mety mandady zany olona zany tonga eto androany no ny olana no ny ady no ny miala eny no ratrapo fa ivoaka eto zany olona zany hitsinjatsinjaka amin'ny hafaliana nandray ery avy amin'Andriamanitra. Mety misy rava eto, mety nisy ny anjera no manda fa anangananao ny manda izao fotoam-bavaka izao, anangananao ny manda ity toriteny ity mialala ny teninao hitsangana zay efa rava, iorona zay efa rava, ho velona zay efa maty, hitsangana zay efa tsy tafatsangana hatramin'izay. Sotra Jesosy malala voninahitra leo anao dera laza sotra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay misotra Jesosy ihany. Amen. Alleluia. Nefa pahirizantsika ty loha mialohan'ny amboantsika ny toriteny a dia za manokana resy lahatra hoe tsy amelanao rery Andriamanitra satria ire za matoky Jesosy a, za matoky anao hoe alleluia. Tokambuti yao yadire ameti fiainana simamana kantenai yatsapazana mama kivakihi ikunzani fiaina tsarita suyan fiaina ku atanana Andriamanitra Tokambuti ameti fiainana simamana kantenai yatsapazana mama kivakihi ikunzani fiaina tsarita suyani fiaina atanana Andriamanitra tsika rehetrarehetra za matoky tsy amelanao tsy fotoana famelan'Andriamanitra anao rehetra io fa misakafo anao ny tanany fa e alleluia. Manoatra no mifanesy amanana anao, manoatra no mifanesy anao hoe alleluia. E purify anzay manoatra no mifanesy satria alleluia. Samima ery alleluia. Hidina anatinao reny fampahirezana amin'izao fotoana izao. Urgência de dizer sabe por mim fazer massa de malaria aí já não lembro que você tá eu acho que sabe tudo se social saber a maneira de marchar
rehefa ny olondresy ny fahitananao fa tsy resy ianao a ohatra mampalahelo ianao fa tsy mampalahelo akory ianao a ary raha sendra mandalo adiady kely ianao am'izao fotoa zao na ady mafy zany a de mahareza fa Andriamanitra tsy amelanao rery tsy fotoana fanarin'Andriamanitra anao rery zao korazy a de maharezy tsika tsiraray avy de miarabana rehetrarehetra zay tonga miaraka aminay eto androany a ifaliana ho anay mahita anareo ary matoka fa atratra amin'ny faranareo a ary de azo hery a ao anatin'izao fotoam-bavaka izao maky tena Andriamanitra avy hatrany ao anatin'ny bokin'ny Deutéronomia toko faefatra ka vakitsika ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fa raiky amby telopolo a vakitsika amin'ity androany ity ny anaran'i Jesosy mitandrema nareo fandrao manadiny ny fanakeny Jehovah Andriamanitra reo izay nataony taminareo ka manao sary zavatra voasikotra ao anareo ary niendriky ny zavatra zay efa nandrarany Jehovah Andriamanitra ao anao Jehovah Andriamanitra ao de afo mandevona Andriamanitra sary-piaro izy iny dimy amby roapolo raha hiteraka solojafoko ianao de ka hitoetra ela teo amin'ny tany ianareo ary manao ratsika manao sarin-javatra voasikotra arak'izay endriky ny zavatra na inona sy manao ratsy eo masony Jehovah Andriamanitra ao ary mampatesitra azy de miantso ny lanitra sy ny tany ao vavolombelona ao anio fa vetivety foana de mifongotra tokoa ianareo tsy eo amin'ny tany zay alehanareo hitan'izao tany naolovana tsy maro andro eo ianareo fa aringana tokoa ary Jehovah ampieny anareo any amin'ny firene samihafa ary ho tonga olombitsy izay sisa aminareo any amin'ny firene samihafa izay hitondrany Jehovah anareo ary any no anomponareo Andriamanitra asa amin'ny tanan'ny olona de vato makazo zay tsy mahita na mandray na mihinana na manombola niny vasivy amby roapolo kanefa any ianao mitady an'i Jehovah Andriamanitra ka ahita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra ianao sy ny fanahinao rehetra raha azo paorina ianao fa manjoanao le zavatra rehetra eo de hiverina ny Jehovah Andriamanitra ao ianao any aparany any ka hieno feoany fa Andriamanitra ao midra fo Jehovah ka tsy afofoy ianao na andringana anao na anadiny ny fanekena tamin'ny razanao izay efa nianianany tamin'ny haleloia amen Andriamanitra ry avana de raha zany tena Andriamanitra fa Andriamanitra sary-piaro izy rehefa sary-piaro zany ianao de tsy fonao zavatra eo am-pelatananao de tsy fonao isy aky misy zavatra mahasarotiny atsika zavatra sarobidy eo fiainatsika zany sary-piaro zany tsy de hoe le sary-piaro fotsiny amin'ny hoe entre ny olona mpifankaty fa ao anatiny zay fa sary-piaro zany a na de zavatra anananao azy tsy voatery olo tianao na sary-piaronao fa zavatra eo am-pelatananao misy zavatra tsy fonao mihitsy isikitika satria sarobidy aminao sary-pady aminao rehefa sary-piaro amin'ny zanakao ianao a de tena tsy fonao mihitsy ny zanakao isikitika tsy fonao mihitsy ny zanakao a tena hoe alahelohelo tava eny amin'ny mason'olona eny a tena hoe tsy fonao mihitsy ny vady aman-janakao tena hoe isy akasikasika azy rehefa namalala de tsy fonao ko izy andeha naiza naiza andeha ho any an-kafa Andriamanitra de mampitandrina atsika androany fa raha ohatra manadino an'Andriamanitra sika de tena ao anatin'ny fotoana fo io ny tenan'Andriamanitra de fongotra isika zao rehefa namalala fotoana ela nananganan'Andriamanitra ny fiainatsika ty mino aby fa tsika rehetrarehetra mivavaky reto tao anatin'ny fotoana ela no nananganan'Andriamanitra ny fiainatsika tsikelikely potika zany ny fiainatsika de manomboka tsangan'Andriamanitra tsikelikely nisy boky zay ny anareo tambola kely ny zavy nareo nahitan'ino hoe kiotomofo a de zao nisy mpivady antitra tsy nentiny teraka tanaty boky nianarantsika mihitsy zany a de nareo ankizy aty arina mbola tsy mahafantatra ny kiotomofo
fa tsy nananjanaka reo mpivady efa taloha efa antitra eo de zao no nefa rany nandeha nitady mpanao mofo izy de nividy lafarina nividy atody nividy menaka rehetrarehetra de namboatra natao naovana paty anao paty ohatry ny angezana olona izy nampidiriny tanaty laforo de velona le zaza avy ady lasa fitomofo ny anarany Andriamanitra na de tsy fitomofo ary tsika ny nananganan'Andriamanitra io fiainantsika io zavatra maro ny etsehan'Andriamanitra zavatra maro no natambatambatra Andriamanitra nataon'Andriamanitra ny olona singa be deaibe no nataon'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainantsika de nananganana tsikelikely ny fiainantsika rehefa nanomorona ny Adama moa Andriamanitra de nasiany fotaka de nanaovany tarehan'olona nataony sary tena ny angalian'Andriamanitra nanamboarany amin'ny fiainantsika ary tsy navelona raha tsy nasiany fofinaina mahavelona de velona i Adama ny manangana ela eto aminay eto misy trano mpanjakana misy trano ngezabe zay arodana de lalako isan'andro isaky mandeha miasa de mahita ny fandrodanana an'izy io de vetivety de mirodana trano avo be mihitsy zany hitako isan'andro ao mandalo eo de mahita zavatra rava foana ravain'le engin reny de rava tao anatin'ny gamany atako hoe roa herinandro tsisy tsony le trano eo voatatitra hatramin'ren'le potina beton nandravana anazy reny de nefany nananganana ny trano io matoa misy nitsanjavato hoe vita androany zao efa ela izy iny natombo manomboka eo amin'ny fametrahana vato fehizoro de miady fototra de manao trano am'izay tsy roa herinandro fa ny manangana de ela fa ny mandrava vetivety ary ny ten'Andriamanitra de tokony hampisainantsika hoe ten'Andriamanitra de miteny fa Andriamanitra ozy izy de hoy tena de vetivety foana de ho fongotra tokoa ianareo rehefa nanatona an'Andriamanitra ny zanak'Israely de ny fahitany zanak'Israely zo tsy nety nitsangana zany ve ny fiainany ohatry ny ela be efapolo taona ve ampianarina foana any an-tany efitra za firavana nahita ny fomba tantanan'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny fiainanay sy tamin'ny alalan'ireo olona rehetra bare mijoro vavolombelona de hitanao mihitsy hoe manangana tsikelikely Andriamanitra ny fiainantsika be lehibe ny finoantsika sy mifanatrantsika rehefa voanomboka hivavaka hoe potika amin'ny fiainanao androany de mieritreritra ny hoe ara-pitso na rafaka pitso hitsangana tanteraka zay daholo ny finoan'ny olona voanomboka hivavaka ary tsy manakivy anao akory hoe tsy ho tanteraka aminao zany fa ny fiainantsika io de atsangan'Andriamanitra tsikelikely ary hita mihitsy Andriamanitra manao zavatra tsara leloia tsy tonga de tanao misy ale sarivongana tany amin'ny Daniel iny any ambony volamena de volafotsy de varana nefara amin'ny tanimanga de tsy nety iny satria zao le ijorony le izy mihitsy ny tanimanga fa Andriamanitra tsy manao tefo maika Andriamanitra rehefa manomboka manao fiainantsika de any amin'ny fototry mihitsy no ny ataony volamena aloha tena elaela mihitsy io manangana an'io aza kivy ianao aiza ihany ozy izy ianao fa efa eo andala mpanorenana zavatra maharitra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ekely fa maheky tsika no tapavoaka amin'ny ady Andriamanitra tsy maika Andriamanitra tsy maika zareo misy olona mba hoe manao ohatra hoe fanamboarako zavatra ohatra hoe manao asa tanana indrindrindrindra de raha voale olona miteny tsy vetivetika no vatsika io vetivety io de mailo ianao fa rehefa izy miteny hoe tsapaka mbola miteny fotoananao mihitsy no za ro viny ty fa temeko vaovao eo anao fa mbola voajereko aloha ny ao anatiny sy ny sisa ohatra miboatra ny zavatra simba
ny manao zavatra tsara tsy vetivety, ny manao zavatra tsara tsy atao tefo maika. de io Andriamanitra mandray atanana ny fiainanao io de jerenao fa tsy mbola le any ambony aloha fa eo amin'le fototra. Misy amintsika mbola eo amin'le fototra daholo itsika iny amboarin'Andriamanitra mba hatonga inona, mba hatonga atsika mijoro tsara, mba hatonga ny fiainatsika tena mijoro tsara. Ataon'Andriamanitra tena beton armé mihitsy aloha, tena matanjaka de matanjaka ny fototra de amboariny atsangany tsikelikely. Tsy ray na roa, tsy vitsy ny fiainan'olona le fa hita hoe natsangan'Andriamanitra. De volokomba manangana. Misy olona zao hitako nahazo tamin'ireny kilalao azahoana vola be reny, fa kivy ianao be deabe reny mpanao ohatra hoe olo malaza reny mpanao baolina kitra, manao paky tamin'ny satana de lasa malaza be. Fa hitatsika koa ny fiafaran'ny fiainana fa anatin'ny fotoana elaela izy malaza, fa anatin'ny fotoana fohy potika tanteraka ny fiainana, anatin'ny ray mpimaso potika tanteraka ny fiainana. Misy fotoana mahita tantaran'le ranabavy malaza be tele rehetra misy azy taloha, de tena hoe vehivavy tena nalaza tsara tare, de invité zao karazana télévision rehetrarehetra, karazana fandarany amin'ny télévision maka azy daholo, fa am'izao izy rehefa nalasa 4 zarinona zavatra mitranga nitsangana ihany ny fiainana, tsangana atao anatin'ny fotoana fohy fa nienjera atao anatin'ny ray mpimaso ihany koa. Fa ny zavatra tsara fantatsika momba an'Andriamanitra de zao, na de iangalian'Andriamanitra aza ny fiainatsika, elaela mihitsy Andriamanitra. Ary ianao raha ohatra ianao hoe miandry valom-bavaka, elaela ozy ianao, fa raha ikomandy sakafo any amin'ny restaurant anao ka le vita maiky reny na mitetika voatabia amin'iny ary tsy niangaliana. Rehefa izy ny elaela de ohatra saromana le ohatra sarom-bolany be boribory sokafana avy any na ny endriny aza. Hitanao hoe niangaliana ny zavatra rehetrarehetra atao hatramin'ny lokony zavatra ranabavy soa efa nge mahany zany hoe tena jerenao daholo hatramin'ny lokony zavatra iseho eo, hatramin'ny paoziny zavatra miseho eo. Elaela iny vao vita. Fa izao ny zavatra tena tokony isaintsainatsika. Na de ela be ary Andriamanitra, elaela ny nananganan'Andriamanitra anio, ao anatin'ny fotoana fohy ny andravan'Andriamanitra anio, raha sanatria manadio ny fanekentsika. Ry havana malala, sary-piaro amintsika Andriamanitra, ary tena sary-piaro amin'ny te-panahintsika Andriamanitra. Ny gâteau koa iangaliana ela be vao vita fa mihinana azy lovely vetivety, noanina iangana be ny gâteau any lovely, tsara zaraina ohatra ny tsy teo tamin'ny taty tamin'ny Pasika. Vita ny lovely tsara mihitsy le gâteau mahafinaritra be, nandidina azy ny ela. Ohatra ny tsisy ny resaka elaela kely zay samy mihinana, tsy hitantsony ny gâteau. Andriamanitra de sary-piaro amiko sy ianao. Ary Andriamanitra sary-piaro amintsika io tsy hoe sary-piaro tsy tia, fa sary-piaro tia. Alleluia. Ary Andriamanitra de rehefa nitondra ny zanak'Israely de nanafatra melo hoe zao ny ataoko raha vao zao ny ataonao. Ary rehefa niala tamin'Andriamanitra reto zanak'Israely reto de tena niova ny fiainany, ary lasa nampalahelo ny fiainany. Eritreretinao, lasa nivavaka amin'Andriamanitra, asa ny tanan'olona isa le tamin'olona tany, lasa nivavaka amina vato aman-kazo, tsy mahita, tsy mihinana, tsy mandre, tsy manombola. Fa ny lany le Andriamanitra tena mahisa ny volondohany, le Andriamanitra mahita ny anatin'ny fony sy ny anatin'ny vony. Saika loza nahazo zanak'Israely. Fa ny zava-mahafinaritra vao mahafaly meko anao androany de zao hoe 2020. Hoy ny ten'Andriamanitra, kanefa any ianao no hitady an'i Jehovah-Andriamanitra ao, ka hita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha ao anatin'izany olana mitrango zany tsika,
tena renao mihitsy misy faharavana ny fiainanao, tena renao mihitsy ohatra mitady ho fongotra zany fiainako zany. De tsarovy, misy zavatra azonao atao. De zavatra tsotra fa tsy voatery tsy voatery zavatra mora. De hoy ny tenin'Andriamanitra hoe any ianao mitady any Jehovahandriamanitra mitady. Ny zavatra tokony ataony zanak'Israely de apresian'Andriamanitra mba hitady azy. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ravana de zavatra tsotra ihany, zavatra anankiray de amin'ny alalan'ny vavaka. Ny alalan'ny vavaka. Zany hoe raha taka mitena amin'izany raha any ianao nivavaka, tena hivavaka be hitady anahy mihitsy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, tena hivavaka amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. De ho hitanao aho. Androantsika de ampairanao hoe mila mahery mivavaka tsika, mila mazoto mivavaka isika. Fa ny atao hoe mivavaka ravana de mitady an'Andriamanitra. Ny atao hoe mivavaka de mitady an'Andriamanitra. Ny atao hoe mivavaka de fanatonana an'Andriamanitra. Nalasa lavitra zany ny zanak'Israely. De zavatra teo am-piratana ny tany atanin'olona tany de vavaka. Vavaka. Hoy ny bokin'ny Jakoba, amin'ny Jakoba toko faefatra any. Jakoba toko faefatra, 9:9. Hoy ten'Andriamanitra hoe manatona an'Andriamanitra de anatona anareo izy. Diovy ny tananareo mpanota de afao, ataovy madio ny fonareo ny porosay. Mivavaka zany eto manatona an'Andriamanitra. Manatona an'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra koa de miteny fa raha mivavaka tsika de aza manao mivavaka olona mpiatsara velatsy ny ten'Andriamanitra. Fa araka ny Salamo 2:20 mihitsy no ataotsika rehefa hitady an'Andriamanitra. De ny fandoharantsika ny ao am-potsika anatran'Andriamanitra. Ahoana Salamo 2:20 andiny fahavalo no ten'Andriamanitra hoe matoki azo mandrakariva nareo olona, loary eo anatrehany ny fonareo. Andriamanitra no aro atsika. Hivavaka ianao rehefa avy eo zany loarana zany ravana avy any amin'ny bany any mihitsy loarana. Rehefa mitady rano tsika amin'ny lavadrano de loarana mihitsy ny mitady. Loarana mangady mandra-panino mandra-pahitatsika an'le rano. Andray Andriamanitra mampahiry antsika hoe loary eo aminazy mihitsy ny fonao. Loary. Manomboka androany ianao aza mihafahafa mivavaka, manana fotoana fivavahana, ampitomboany fiainam-bavakao. Zany loarana zany zavatra tsy vita anatin'ny 2 minitra zany. Manentana anao zany manomboka androany. Fa zany mitady zany ahoantsika rehefa mitady zavatra tsy hita ao an-trano, tena miodrika hatrany ambany fandriana, ingaina daholo ny zavatra rehetra. Raha mitady zany ohatsy hoe ndao mahitady an'le zavatra de mijery hoe tsy hitako. Fa mitady zany tena hoe mitady. Rehefa misy zavatra tsy hitany atao hoe mitady de tsy tokony hisy toerana ahagaganao hoe aty ve de tavako an'ity zavatra ty. Hoe voaina daholo na hatramina tiroara efa tsy novo efa hatramin'ny viny de gaga io hoe fa ina ny ataonao mitady any ka zay le mitady. Raha hitanao toerana nisy an'iny de tonga de hitanao le zavatra. Fa ny tsy fahitanao azy de mitady ianao, mitady. Ka ny zanak'Israely teto ten'Andriamanitra any amin'le Deutéronome raha hitady any Jehova Andriamanitra anareo ka hita azy. Ahoana fomba ahitana azy? Raha mitady azy amin'ny fonony rehetra. Ary ny fahitatsika an'Andriamanitra no ampitsahatra le zavatra tenenin'Andriamanitra teo. De ny fahafongorana ny fiainantsika anatin'ny fotoana fohy. Aleluia. Mila mivavaka ianao. Manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy mitsoka an'Andriamanitra fa voame manatona azy. Ny mampiaratsika amin'Andriamanitra zavatra tsy mety ataotsika.
fa niverenantsika amin'Andriamanitra dia ny fanantonantsika azy naiza ahitantsika azy na rovina mananton'izany tsika ny miala eo amin'ny toerana arak'ilay teny tao amin'ny Jakoba teo manatona an'Andriamanitra. Aleluia. Hoy Efesianina hoe Efesianina 4:9-12 mivava mandrakariva amin'ny fanahy ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny fahareta sy amin'ny fangatahana rehetra ho an'ny olon'ny masina rehetra. Raha mivavaka ianao dia mivava mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana dia miambena amin'izany amin'ny fahareta maharitra amin'ny fivavahana. Halleluja. Mampime anay eo teneko anareo misy zanakay avy ato izy, le zanakay kely indrindra avy ato izy dia andeha ary izy ary amin'ny efitra ilany ary dia tsy maintsy mandalo eto izy zany. Efa tenena nareo rehefa mandalo eo amin'ny caméra rehefa mivavatsika dia miondrika dia manomboka ary alavitra be izy dia efa miondrika dia efa tonga ary izy mbola miondrika ihany. Ny caméra nefa eto zay mampime anaty eo za sady tote dia iny izy miondrika mandalo izy dia izy efa ary alavitra be izy mbola miondrika ihany. Alleluia. Ravana zava-dehibe ivavakitsika io, zava-dehibe amin'Andriamanitra ivavakitsika miakatra io, zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra ivavaka ao loharanao avy any anaty lallo, loharanao avy anatin'ny fonao lallo, io etsika fitediavanao an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka io zava-dehibe amin'Andriamanitra ary mahatonga an'Andriamanitra tonga io rehefa mivavaka mitady azy amin'ny fotsika rehetra izy. Oviana zao ianao no mety nivavaka naharitra farany fa za tena miteny anao fa ilaintsika maharitra mivavaka, ilaina isika maharitra mivavaka. Mety ho isika tsisy fotoana fa forseo ilaintsika miverina maharitra mivavaka ry havana malala. Ny fomba mivavaka isika io misy zavatra mitranga ao an-davitra rehefa mivavaka isika. Isika makety tena androany ny Apokalipsia, Apokalipsia 4 andininy 7 hatramin'ny 5 ovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anjely anankiray koa tonga nitsangana teo ambonin'ny alitara ka mitondra lovia volamena fandoroana didikazo manitra ary omena didikazo manitra betsaka izy anaterany azy mba mivavaky ny olona masina rehetra ao ambonin'ny alitara volamena fandoroana didikazo manitra izay ao alohan'ny seza fiandrianana. Ary ny fofony didikazo manitra mba mivavaky ny olona masina dia hiakatra avy eo ao tanan'ny anjely eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny anjely mandray ny lovia fandoroana didikazo manitra dia mameno azy amin'ny afo teo amin'ny alitara ka manipy izany amin'ny tany dia nisy kotrokorana sy feo sy elatra ary orohoro-tany. Halleluja. Tsika zany lefana rehefa mivavaka dia zao ny zavatra mitranga, zao ny zavatra mitranga dingana mitranga amin'ny mivavakitsika iny. Efa misy anjely miaraka amin'ny lovia volamena miaraka amin'ny didikazo manitra dia mbola tsy mihetsika aloha ilay anjely. Fa ny zavatra mampietsika an'ilay anjely mitsangana fotsiny izy loha tondra lovia volamena fandoroana didikazo manitra dia efa nomena azy didikazo manitra be dia be fa mbola tsy mihetsika izy aloha.
ohatrany hoe mena labozia zany ianao a fa mbola tsy ampiretina aloha fa ny mampirehitra ny laboziny a de mena afo am'izay ianao afokasika na briquet tondra le lafo mampirehitra ny ny zavatra andrasany eo anjely io de zao ny didikazo manitra efa eo miaraka amin'ny volivolamena fa misy singa tsy ampy eo misy élément tsy ampy eo tsy iny kory ny entina miakatra any amin'Andriamanitra fa miandro vavaka fa amitsika ny vavaka ataotsika zany no entiny anjely ataony ao ambonin'le mivivolamena dorany am'izay ny didikazo manitra de miara miakatra am'le didikazo manitra ny vavakytsika hitanareo ohatrany hoe andeha fetitsika fety miasa be mihitsy ohatra any amin'ny tapoary ohatra ho Hilton de any ambony any de tsika eto ambany a ze olona miditra ao amin'ny fety olona tena mahatahata daholo ko miditra ao de tsy tafiditra ao mihitsy ianao fa misy olona anankiray miteny aminao hoe endraso eo ambany eo fotsiny a fa za mitondra anareo miakatra any de tafiditra nareo de midina avany ny olona manam-pahefana be makanao de na tsy tokony ho tafiditra ao ianao miaraka aminy ianao de tafiditra niditra anaty ascenseur de miakatra tonga ny amin'ny fety ianao satria netiny ny vavaky tsika ito riavana tsy tonga fotsiny anatry an'Andriamanitra ao fa misy anjely miasa eo ary tsy maintsy amperahana amin'ny didikazo manitra atao eo ambony volivola inona zay vavakytsika riavana tsika hoe mieritreritra hoe manitra ny vavakytsika hoe tena tian'Andriamanitra meno ny vavakytsika tsy misy heriny io tsy mandola an'Andriamanitra io vavakytsika io raha tsy miara-piretina amin'ny didikazo manitra eo amin'ny volivolamena entiny anjely halleloia de rehefa eo a de tonga am'izay ho ny ten'Andriamanitra hoe aniny pefatra ary mifofony didikazo manitra mbany ny vavaky ny olona masina de miakatra avy eo amin'ny tanany anjely hoe ho anatrehan'Andriamanitra rehefa hivavaka zany tsika de azadinao magnataka hoe ry anjely eo azadiny le didikazo manitra de tsika ny vavaka misy vavaka ohatrany tsy tonga ao amin'Andriamanitra ao no hoe tsy mandika zany hoe ohatrany misy zavatra azo tena mandinika fiainatsika ao Madagasikara ao tena mba zavatra mampahavarina izy ty riavana fa tompom-bola fehizoro arabeko manokana satria sady mirabana rehetraretra moa zany mba tsy hoe fehizoro reny ny arabaina izy tsy litako tena raha misy riavana firenentina mavaka ngamba tsy haiko hoe any Brésil frantsay ny brésiliana na ny frantsay na ny anglisy na tsy fantatra hoe mbola tsy de mahita ho Facebook io hoe tena ao tena mavaka ny firenena frantsay tsika de misy olona be deaibe na fandaharana tsika zao de misy fitondrana mavaka isakary fa inona ny zavatra mitranga tena mialatsiny fa tena ohatrany hoe fiainana miratsy zany foana ny hitatsika ao Madagasikara tsy mety misy zavatra milamina azao vao tamin'ny maly etranao fa androany zao tsika akizy miaraka amitsika manao zoom mety fotsiny no miteny tambavaka pastera fa tapaka ny jiro aty egny ane mbo afaka anaraka zoom satria tsisy connexion raha vao tsisy courant de maly nahita namako nanao publication sady tezitra be namako eto Facebook eto adiny 2 no nandeha ny jiro any Madagasikara adiny 2 tsy adiny 2 ny tapaka zay tam'izay mbola tany Madagasikara misy fotoana misy délestage adiny 2 fa zao zany adiny 2 tsy délestage izy ny hoe tapaka nomboka tamin'ny 5 maraina amin'ny 12 vao miverina mandeha kely ndray 4 minitra totaly ny andehanany jiro adiny 2 misy ranabavitsika avy any Madagasikara mitantara ny rano sotroina tena le rano izy efa tsisy rano ntsony amin'ny pompe fa rano tonga de vidina amin'ny bidon ohatrany maitsomaitso afafa mamofona be de mason'olona misy mangalatra mason'olona mandehandeha to de loaran'ny olona tolapaty azy moa riavana zany efa maty ary zany efa tsisy fiadanana tso fa de fa ina moa zavatra tiako tenenina de mandika Jesosy fa tsy mbola nahita firenena eritreretinao be mpivavaka indrindra
de tsisy afa-tsy nday vavaka ho an'ny firenena voaigna zao isy nday tona bavaka amin'ny firenena foana ny fanontaniana petraky Jesosy ta ohatrany tsy mety tafavoaka ihany tena ohatrany miratsy andro amanalina ihany mikaikaika ny olona be de be ny olona hitako manaka tao anatin'ny fotoana tsy de ela lasa tena tafiditra anaty fahantrana ravana tafiditra anaty fahantrana ny zavatra tiako tenena zany hoe so de mba tsy teo ary le anjely nandory didikazo manitra ny vavakintsika tsy apakalefa fotsiny ny vavakintsika ravana tsy tonga eo amin'Andriamanitra indra tsy miaraka amin'ny didikazo manitra maromarena izy teo sady vavaka fanatonana vavaka fibebana vavaka fitediavana loharina ny anatin'ny foa mila faharetana zany rehetrarehetra zany no mahatonga n'ilay vavaka de nefa iny vavaka iny rasan'ny anjely de ampiretina miaraka amin'ny didikazo manitra de tonga eo amin'ny Jehovahandriamanitra androany tsika tena angataka hoe tompo oka isy anjely miaraka amin'ny lovia volamena hiandra ny vavaka taonay androany tsika anaty fivadikanina sasany amintsika miaraka aminay tena hoe mino aho fa manan-javatra tia nangatahana amin'Andriamanitra ianao mino aho fa misy zavatra tiana irina ianao amin'Andriamanitra androany ivavaka tsika rehefa ary ivavaka aritra tsika rehefa aorianany ty toriteny tia de ivavaka maharitra isika aza mbola miala nareo tapitra ny toriteny fa tsy mbola tapitra ny fotoanatsika fa aoriana ty toriteny ty ivavaka maharitra isika aka fandoliana mihitsy tsika de tsika rehetra ny tokantrano zay rehetrarehetra tao anatin'ny tokantranonay andohalika ivavaka hitady an'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra loaratsika ny anatin'ny fotsika aharitra mivavaka isika androany tena hitady an'Andriamanitra mifotsika sy ny saintsika sy ny fanahintsika rehetra isika satria ravana ity fiainatsika ity tsy mitandrina isika raha tsy miezaka mitady an'Andriamanitra manana fifandraisana amin'Andriamanitra isika de ho fongotra ty fiainatsika ity mandavo ny devoly am'izao fotoa zao tena hoe tena milafo ny rehetrarehetra fa fiainam-bavaka sy nafahatsika mandresy an'izany zavatra rehetra raha lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao fiainam-bavaka ny ilainao averenanao eo raha miatrika olona ianao fiainam-bavaka afahanao mandresy an'io ny tanjona androany de ny vavakintsika tonga eo amin'Andriamanitra amin'le apokalipsy teo ho ten'Andriamanitra hoe ny fofony didikazo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina de hiakatra avy eo an-tanany anjely safaty mialatsiny avy eo an-tanany anjely de hiakatra eo anatrehan'Andriamanitra ary mbola misy dingana mahafinaritra be ty ary ny anjely mandray ny lovia fandorina didikazo manitra de nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny alitara zany hoe raisina le lovia misy didikazo manitra miaraka amin'ny vavakintsika de inona ndray le vavaka efa niakatra eo amin'Andriamanitra fa le lovia sisany mijanona eo efa levina hatramin'ny didikazo amin'io le lovia volamena zay andraisana inona amizay eo amin'ny alitara men'Andriamanitra lalana amizay zany ny anjely rehefa tafakatra raha mbola eo ivavaka io mbola tsy azo etsehany vilia io fa mbola miara-miakatra am'le emboka manitra le didikazo manitra ny vavakintsika de rehefa tsisy ninona ntsony eo ambon'le lovia vilia tsisy ninona no andraisana ndray afo eo amin'ny alitara eo amin'Andriamanitra ravina de misy fiavina mpanan-karena sa fiavina mahanitra aloha vilia
iny loviny am'izay a tsy eo ntsony ny vavakitsika fa amin'ny fotoana tafapaky eo amin'Andriamanitra ny vavakitsika de tsy eo ambonin'le vilia tsony. Misy amintsika ireo zao mbola eo ambony vilia ny vavaka de maharety fa hiakatra tsikelikely io. Misy fotoana misy olona zao mety nangatavavaka tamin'ny herinandro ary za mba maniry misy olona ny amin'ny hopitala any amin'izao fotoana zao mba tena hoe tsy eo ambony vilia volamena ntsony ny fangataham-bavaka zany olona zany nataony tamin'ny talata. Efa hiakatra any amin'Andriamanitra. Rehefa miakatra any amin'Andriamanitra iny de iny loviny am'izay angalana afo am'izay eo amin'ny alitaran'i Jehova. Misy afo tsy maty eo amin'ny alitaran'i Jehova. Misy loharano miboboka ihany koa eo. De raisina le afo ny ten'Andriamanitra. De mameno azy amin'ny afo tamin'ny altara ka nanipizany tamin'ny tany. Le afo avy eo am'izay zany tamin'ny alalan'le hetsika nandefasana an'le vavaka de niakatra ny vavaka de iny loviny am'izay nangalana an'le afo de natsipo tamin'ny tany. Ary inona ny zavatra nitranga? De nisy kotrokorana sy feo sy elatra ary horohoro-tany. Iny le varim-bavaka iny. Iny le varim-bavaka iny. Riambana. Teny aminao androandro. Rehefa ny vavaka Eli teo alohan'ny mpaminany ny bala 500 lahy. Zavatra ray ny nangatahana hidina teo. Afo. De nidina ny afo. De levina hatramin'ny vato. De resy lahatra ny olona fa Jehova n'Andriamanitra. Iny le afo nampidininy anjely iny. Ny tonga de nidina ny afo. Kotrokorana sy feo sy elatra. Rehefa niady ny zanak'Israely tamin'ny javiko fanjakana iza moa izy zay mampionina raha tsy diso aho. De zavatra nitranga namangy ny tombon'ireo Filistina angamba izy zay. Tonga de nisy kotroka sy elatra. Teo de namono an'ireo fahavalo. Tsy niady koa ny zanak'Israely tamin'izay. Fa ny kotroka sy ny tselatra ny namono ny fahavalo. Nampifanaritaka ny fahavalo. Tao ambadiky n'inona? Tao ambadiky ny vavaka nataon'ny mpaminany taty. Satria hiady ny zanak'Israely. Napidiny ny anjely tamin'ny vilia volamena. Tsy afo indray nampidiny fa tonga de kotrokorana sy elatra. Alleluia. Ary rehefa nivavaka ao amin'ny Petera ny fiangonana, rehefa nira fiderana Paoly sy Silasy, ira fiderana mantsy de vavaka ihany koa. Ira fiderana mantsy de vavaka ihany koa. Rehefa nivavaka de nira fiderana ny Paoly sy Silasy tao ampigadrana tao, tonga teo ambony vilia volamena, nidoroana niaraka tamin'ny divinkazo manitra, niakatra any an-tren'Andriamanitra. Verina ny anjely mitondra inona am'izay? Horohoro-tany. Ny horohoro am'izay ny tany tao anatin'ny fonjareavana malala, va daholo ny fatorana rehetrarehetra. Zandro any teteny amintsika rehetrarehetra. Tokony ho vitan'ny vavaka io problemanao io. Tokony ho vitan'ny vavaka io problemanao io. Tokony ho resin'ny vavaka io olanao io. Tokony ho sitran'ny vavaka io aretinao io. Fa zao ndao raha antsika rehetingana teo. Mitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra tsika androany. Loharantsika na ten'Andriamanitra ny anatin'ny fontsika. De atoky amin'ny faharetana isika. Anatin'Andriamanitra isika. Mivavaka mandrakariva de iambina amin'ny faharetana. Ary ao anatin'izany nangatahantsika ny anjely. Andoro ny didikazo manitra. Iakaran'ny vavakitsika na ten'Andriamanitra. Raha tena matoky isika androany. Raha tena hoe tena androaky tsika androany, tena hivavaka tsika androany, hivavaka maharitsy tsika androany, de io no herin'ny fiainana. Ny herin'ny fiainanao androany, ny vokatry ty toroteny ty. Ary ny vokatry ny toroteny de vavaka zay ho ataotsika androany. Ary ny vokatry ny vavaka zay ataotsika androany, de kotrokorana sy elatra sy horohoro-tany avoidina. Orenao anatin'ity vavaka ity zay ho ataotsika, fa isy avidina ny anatinao any. De ny afo fanamasina hiverina prehatra ny anaram-panahanao ndray. Ianao mety efa nangatsitsika matimaty.
iverina irehatra satria abidina n'ilay afo ny anjery amin'ny vivolamena androany zany mangataka amin'andriamanitra androany ary mitsojano atsika rehetrarehetra matotsika anaty fivadikana misy zavatra tsika tia nangatahana androany amin'ny finoana ny tenenako fa nivavaka rehetra sandratritsika eto androany hodirono ny anjely ny didikazomanitra dia ho tonga ambavana tonga eo ambavorin'andriamanitra oemboka manitra ho tonga mety ozy ianao hatramizay aiza ihany ary nivavako hatramin'izay ianao mety mbola tsy voatory ny didikazomanitra mety mbola tsy nianaka tamin'ny didikazomanitra androany loharina ny anatin'ny fonao amin'ny fonao rehetra ivavao amin'ity androany ity mivavao amin'ny fonao rehetra sy mifanarany mitetiavan'andriamanitra loharina ny anatin'ny fonao ao anatin'andriamanitra izy amin'ny alalan'ny vavaka fa ny zanak'Israely tariny avy natany amin'ny Deutéronome avakitsika teo rehefa ody tena vatraka rehefa any ianao mitady any Jehovahandriamanitra aiza hoe any amin'ny tany nahababoly any amin'ny tany napasahirana any amin'ny tany napisolana any ianao no miantso any ianao mitady ao sy Jehovahandriamanitra ka ahita na mitady amin'ny fonao rehetra sy mifanahinao rehetra razo pahorina ianao fa manjoanao le zavatra rehetra eo dia verina amin'ny Jehovahandriamanitra ao ianao any am-panany any ka iany ny feoana Andriamanitra mamindra foe Jehovahandriamanitra ao ka tsy afoy ianao na andringana anao na nadiny ny fanekena tamin'ny razanao zay efa niany taminao ivavaka ianao androany ny zavatra tsapanao voalohany androany rehefa ivavaka isika ny zavatra ho tsapanao voalohany androany dia tsapa famindrapon'Andriamanitra ianao isy Andriamanitra tena renao mihitsy hoe mamindra fo io ny fiandroany ny fifandraisana ravana malala io ny fiandroany ny tsy rehetra mihitsy le afo tsy ho tonga eo an-tanany anjely mihitsy ny vavakitsika raha tsy rentsika mihitsy hoe zany ny famindraponao Andriamanitra dia renao mihitsy hoe mandeha ny vavakao dia renao mihitsy hoe mety misy aminareo mihitsy ary hita fahitana androany mba tsofoko rano ianao androany tena hitan'izany hoe hatramin'izay ianao tsy natoky an'Andriamanitra tsy hoe mbola mivaly ve ny vavaka fa androany tena ho renao mety ho hitanao anaty fahatsapana mihitsy androany hoe ino ny vavakao tonga eo ambony volivolamena ino ny anjely fa nidoro ny vavakao manomboko izao aza miala eo mpandoliana ianao raha tsy renao reny ny fanahinao fa njany fa miakatra any amin'Andriamanitra ny vavakao hidina ny anjely tsy ho ela ao arinan'izay hitondra afo amin'ny volivolamena dia mihitanao amin'izay ny vokatry ny vavakao tena misy vala ny vavaka ravana ny vavaka manova zavatra ozy izy le irantsika izay afo ororon-tany elatra sy kotrokorana io herinandro io elatra sy kotrokorana iasa eo amin'ny fiainanao afo hidina eo amin'ny fiainanao ho hitanao zany valim-bavaka afo zany valim-bavaka mafana sy mahamay ho le anabavy zay resaka taminay tandenany fa mila vavaka mafana paster hitanao zany valim-bavaka mangotraka sy mafana zany raha androantsika hitady an'Andriamanitra mifotsika rehetra saitsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra zay rehetra mangatsitsika tao anatin'izay rehetra mitolona olana tao anatin'izay za matoky sy mino fa tsy tonga fotsiny tamintsika samy torite zany fa tena hivavaka tsika androany ary rehefa hivavaka tsika androany dia tena ioretsika zany hoe vavaka tsika miakatra anaty an'Andriamanitra mangatahantsika aloha amin'izao fotoana izao hivavaka tsika anaoko manano fandoliantsika hivavaka tsika hitady an'Andriamanitra miomany hitady an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra hivavaka ao antsika rehetra zany tokantrano kosa amin'izao fotoana izao raha ny fandolianao mila tonga anaty an'Andriamanitra miaraka amin'ny didikazomanitra ny vavaka izay ataonao androany amen Jesosy miomana hitady an'Andriamanitra anaty vavaka ianao naiza toerana misy anao ninninna zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao amerina anao Andriamanitra tianao ange Andriamanitra te amindra fo aminao ange Andriamanitra te amerina ny fiainanao amin'ny lolony Andriamanitra te amerina anao eo an-doharano Andriamanitra te amerina anao amin'ny loharano ny fialan-tsasatra Andriamanitra raha tafasaraka amin'Andriamanitra tsika tsy misy fiadanana ho atsika nananatsika ary zao rehetra rehetra fa ny fiadanana naveriny Jesosy voalohany eo amin'ny fiainanao androany
dia ho tsapanao faneny vavaka anao Andriamanitra. Any ny antsoinao aho ny tenin'Andriamanitra. Any ny antsoinao aho. Fa any koa ny anoko anao. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy maralo misaotra anao zay. Misaotra anao zay Jesosy amin'ity fotoana androany ity. Ahafahana indray amin'ity androany ity tonga eo anatrehanao amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy hanolotra anao vavaka foy zay androany tsy av'Andriamanitra. Tsy hanolotra anao vavaka napetapetaka fotsiny zay androany. Fa andohatra ny anatin'ny fona araka ny voalazan'ny salamo Andriamanitra. Loharika ny anatin'ny fona ravana malala. Ndao andoharika mihitsy tsika. Raha azonao tao mihitsy ny miankohaka amin'ny toerana zay misy anao. Ndao ekohaka. Fa mendrika antsika ny ekohaka. Ary mendrika an'Andriamanitra ny ankofa. Eo aninanao io misy anjely amin'izao fotoana izao. Mitana lovia volamena io anjely io. Efa volombolona miaraka amin'ny ditin-kazomanitra. Miaraka amin'ny afo ihany koa. Ny vavaka ao sisa ny andrasana. Ny vavaka ao sisa ny andrasana dia anompoka ny hetsika. Ny vavaka ao sisa ny andrasana dia anompoka ny fety. Hodoroana ny ditin-kazomanitra. Miaraka amin'ny vavaka ny olona masina. Hiakatra hitambolombolona amin'Andriamanitra. Volona raha teo Andriamanitra amin'ity andro sabata ity. Volon'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra teo hoe nareo vavaka amin'Andriamanitra tsy mahita, tsy mandeha, tsy mihinana, tsy manimbolo. Fa androany ianao vavaka amin'Andriamanitra manimbolo. Oren'Andriamanitra ny fofon'ny vavaka ao. Manitra miaraka amin'ny ditin-kazomanitra. Mety ozy ianao hoe tsy mahay mivavaka Andriamanitra. Riava, zany minana ditin-kazomanitra. Ny tsy nivavakantsika ny manitra. Mety misy vavakantsika miainga avy anatin'ny fo malotontsika. Fa zany minana ditin-kazomanitra. Mba ho ampiarahana amin'izany ny vavaka ao. Dia zary lasa zava-mahafinaritra amin'Andriamanitra mino azy. Fifaninoan'Andriamanitra ny manimbolo ny vavaka ao androany. Asandrato ny vavaka ao. Ny atao hoe loharana dia izao. Mety mbola tsy nanana tombavaka ohatran'ity androany ity mihitsy ianao satria andoatra ny anatin'ny fonao ianao. Ianao reny ianao anatin'ny tokantranonao hoe inona ary ny olonanao. Fa voay amin'Andriamanitra izay rehetra anatin'ny fonao. Lohary izay anatin'ny fonao. Lohary ny havana. Fa eto Jesosy. Andriamanitra miandry ny vavaka ao. Ny anjely efa nirandry. Mitondra ny lovia volamena. Ny vavaka ao sisa ny andrasana. Halleluja. Ny vavaka ao sisa ny andrasana. Amen Jesosy. Amen Jesosy. Halleluja. Ny vavaha ianao. Loary efa ny anatin'ny fonao andry. Amen Jesosy. Misy ny vavaka izay tsy fambaravana kory angery afako malary. Fa androany, loary zany. Eto amin'Andriamanitra. Raha any ianao ny vavaka amiko. Raha any ianao nitady ao izy Andriamanitra. Dia any koa ny amaliko anao. Eo amin'ny toerana izay misy anao. Eo amin'ny zavatra lalovanao io. Eo misy ny amin'Andriamanitra anao. Mety misy olona eto androany. Mena olona anatina fahotana zany. Mbola miaina anatina fahotana lalana zany olona zany. Eo amin'ny toerana mihitsy ny amin'Andriamanitra anao e. Eo mihitsy ny amin'Andriamanitra anao androany. Mety misy mpanota eto fa andoatra ny fony. Oloharana eo anatin'Andriamanitra ny fony. Dia androany tanteraka fa mihaino ny fivavahan'ny mpanota Andriamanitra. Amen Jesosy. Satria hainao ny mandoatra ny ao anatin'ny fonao. Loary eo anatin'ny Jehovah ny anatin'ny fonao. Avoay aminy izay mba etaetan'ny fonao. Avoay aminy izay mba etaetan'ny fonao. Halleluja. Miandry anao Jesosy. Aiza ny tolo-bavaka ao. Avoay. Tsy ny mahay mivavaka androany ny tediavin'Andriamanitra. Fa izay mahay mandoatra ny anatin'ny fony avoakareo amin'Andriamanitra. Ina ny anatin'ny fonao. Mety misy amintsika hitovy fitiavana amin'Andriamanitra. Misy amintsika ny fona sy bevaka anatin'Andriamanitra.
misy amintsika nitondra ny zava-mavesatra hitaraina amin'Andriamanitra. Misy amintsika anamina an'Andriamanitra amin'ny alalany vavaka hoe zaho Jehova Andriamanitra tafasarasaraka taminao aho fa amin'ny alalany vavaka no natonako anao androany. Mety amin'ny alalany vavaka ny tenanao raha le zaho Andriamanitra amboatra ny fiarahako aminao. Halleluja. Loary anatin'ny fonao, loary anatin'ny fonao. Halleluja. Sotra tompo aho. Toy izy ny vavakao aza ve le izy zavatra anelielanao amin'ny fatoa amin'Andriamanitra ianao. Mivavaha. Loarana eny ato anatin'ny fona i Jesosy satria tia hitanao zay. Mafandrina zany hoe vavaka izy Jesosy a. Zany hoe vavaka izany ho tonga eo anaty an'Andriamanitra. Amen. Jesosy. Fifaliana izy. Zany hoe vavaka tonga eo anaty an'Andriamanitra. Zao vavaka izao hoe Andriamanitra, zao tsy fahaizany mivavaka izao hoe Andriamanitra no lasa manitra eo anatrehanao na amin'ny alalany ditika azo manitra zay hotoran'ny anjely androany. Sotra tompo elo ivavaka reto mpanomponao reto. Misy tonga eto androany mangataka ny tsy mbola fangatany hatramin'izay Andriamanitra fa tsy olana aminao zany rehefa miaraka amin'ny ditika azo manitra izany dia tonga eo aminao Andriamanitra. Aleluia. Mety misy olona mbola tsy sanangataka hatramin'izay. Ozy le olona hoe zany ve ho azo fangatana amin'Andriamanitra. Loary eo anaty an'Andriamanitra ny fonao. Loary eo anaty an'Andriamanitra ny fonao. Atra anatin'ny fonao lalilany loary. Aleluia. Dia voay. Aza misy afenina. Aza misy tazomina. Fa ivavaka ao ray manontolo mihitsy niakatra io. Niakatra amin'ny emboka manitra io androany. Dia anombolana io Andriamanitra dia ho ravoravo amin'ny sezam-piandrianana. Izy Andriamanitra akasitrahako izany vavaka izany. Manitra izany vavaka izany. Tsy vavaka matsiro ihany vavaka ataonao androany. Fa vavaka manitra. Aleluia. Vavaka manitra. Izay mitsahatra amin'ny vavaka na tsy akasitrahako tompo Andriamanitsika. Aleluia. Sanitsika rehetra amin'ny vavaka izao fotoana. Mety misy ao manao vavaka fiderana fotsiny. Asandratra. Aleluia. Aleluia. Mety misy ao manao vavaka fitoriana fitiavana amin'Andriamanitra fotsiny asandratra. Fotoana fanaovanao an-tsanjo. Miainanao Andriamanitra ry havana malala. Toy ny vavaka ao. Vavaka maharitra ny nangatà no tenen'Andriamanitra tamintsika teo. Maharitra mivavaka ianao. Miamena amin'ny faharetana. Mivavaka manakariva. Aleluia. Androany loharina anatin'ny fonao. Misy vavaka zay tsy fantatry ny olona kosa na ny olona akaiky anao tsy mampafantatra ny zavatra zay teneninao eto androany. Fa satria tany anatin'ny fonao lalina no ny loharina tena trehan'i Jehova tamin'ity androany. Angatao ry havana manan'Andriamanitra azo angatahany isika. Manan'Andriamanitra mamaly vavaka isika. Aleluia. Amen. Aleluia. Aleluia. Aza vela raha tsy torotorana tren'Andriamanitra ny fonao. Za mangataka Andriamanitra amin'ny androany ity ny olona rehetra anatin'ny tokantrano azy hatramin'izay izy ireo mivavaka fotsiny takany mamaky teny. Fa androany Jehovah Andriamanitra
androany Jehovahndriamanitra ho gaga izy rehefa ho torotoro ny foly mahainy Alleluia hoe ty vavaka ihany tsika raha izany izany Alleluia vavaka isika mandroatsy ny ao ampotsika anaty an'Andriamanitra
Amanyanao Andriamanitra. Amanyanao Andriamanitra. Alleluia. Sakafo ny lanitra tompo. Mivavaka izay nataonao ihany kafan'Andriamanitra ny lanitra. Dia ho hitanao izy. Alleluia. Amanganao izy.
mitondranao rehetra tontolo voninahitranao rehetra. Alleluia, alleluia aminay tontolo. Sotra nanam-pahaverikatsika mitonan'izany mivavaka torapoa loharina avy any anatin'ny fo zany. Toy izy mivavaka ao any tokantrano any. Irariko raha tena hoe amin'ity androany ity ianao tafiditra tanteraka anatin'izany hoe fiainam-bavaka tafatsangana amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Natatsika hivavaka raha latojo amin'izao fotoana izao. Alleluia. Jehova reto indray anay Jehova tonga indray a hoentinao natrehanao Jehova ianao no teny raha azo fahoriana raha manjoa anay Jehova hiverina aminao Jehova mety misy ianao azo fahoriana mety anaty arety mety hoe mitsaly napierinao Sogavo zany Jehova malala anay izany tena hoe vonona anay Jehova ny tady anao tena hoe ho anatrehanao andohaka zay ataovononay tena ianao fantatra satria Jehova mamidra fo ianao hoe afaka ny mamidra fo aminay ianao Jehova ianao le atelinao eno favaka rehetra zay sanatra eto Jehova tena hoe mikankasitranao mavaka anay inona mo Jehova zay mavaka anay inona mo zay mavaka anay fa ianonako zao favaka anay zany tsy mety tenenay Jehova tena hoe nona fampitraponao fahasoavanao inga ne tena hoe mikamatitra Jehova miaraka mipitika azy matry tompony hoe ao mavolonao Jehova tena hoe ilatsaka le afonao ny afankasitrahana fampiseza fiananao Jehova izy kotrokora izy orontany Jehova tena hoe amaly bavaka ny Jehova anay porofoy mavelona Jehova anay porofoy masio vavaka amin'ny tarobogana anay sy vavaka amin'ny Andriamanitra tsy miteny anay maingany iteny Jehova anay maingany anaty teny anao itsery anao netafonitra Jehova ianao ny amenao zany ianao itsery zany manokana na hoe itompo ny masonao Jehova itompo amin'ny manomponao zay manomponao hotanita hoe tahaka ny ambokely ane Jehova tsy mety ane Jehova na hoe manompo ane Jehova Tratra ny fampiramponao Jehova bebaka Jehova bebaka ny tsy mety nataonay aminao Jehova tena hoe ilanay zany tena hoe tady anao anay tena hoe zany Jehova anay ianao ny anatrika eto tena hoe hidina mpakasitrano Jehova hidina amin'ny tsirairay avy zay mangenona entanao a hidina mpakasitrano Jehova malalo Alleluia tindrenao Jehova Alleluia Amen. Alleluia. Sotra nalatoditsika tamin'izany vavaka loharana avy anatin'ny fo zany ary mitaky amin'izany antsika Andriamanitra no. Andriamanitra koa mba mangetaeta androany, Andriamanitra koa mba malahelo androany, Andriamanitra koa mba maniry androany. Andre vavaka avy anatin'ny fonao, loharina any anatin'ny fonao. Ataovy mihoatra lavitra nohony anazy telo menada eto androany miaraka amintsika ao anaty groupe zay maresy ranampahaverika raha latojo ary faranandranam-bavy Suzaina zany amin'izao fotoana izao. Loharina any anatin'ny fonao Suzaina amin'ny Suzaina ny fitenenana izao. Alleluia.
Mbola misaotra sy mitera mankalajanao ary Andriamanitra ray ny tsara indrindra. Mankasitraka anao azy Andriamanitra satria mbola novidianao indray izay Jesosy azy tsirairay avy reto. Mbola fanay Jesosy malalo. Manandratra ny anaranao. Mbola nomenao fahafahana indray izay Jesosy a. Mandratra ny anaranao eto fototra isam-piandriananao Andriamanitra. Androany Jesosy malalo ny tena misaotra anao. Miteranao, ampiavanao anay rehetra Jesosy a. Satria tsy ny olona rehetra mitianao tahaka an'izao Jesosy malalo. Rehetra tonga eto, olona rehetra mahita anao Jesosy a. Fa izahay dia notonganao manokana. Mitianao aty any lavitra any rehetra Jesosy a. Voninahitra anao. Mandratra ny anaranao. Isam-piandriananao Andriamanitra. Ankehitriny Jesosy manandratra ny anaranao. Andriamanitra mahery ianao. Andriamanitra lehibe ianao. Andriamanitra tsisy ianao Andriamanitra. Naranao na zany rehetra Jesosy a. Misy anarana hafa fady rehetra raha tsy naranao rehetra Andriamanitra. Androany Jesosy malalo. Miankovo eto fototra isam-piandriananao Andriamanitra. Manandratra eto anatianao. Mivavaka izany. Iterana izany. Iloarana avy ao anaty fonay Andriamanitra ka atolotra ianao Andriamanitra. Satria mendrika anao loatra izany. Mendrika anao loatra izany. Fa tsara ianao Andriamanitra. Isandrata ianao malarana izao ianao. Isandrata amin'ny tena anay tsirairay avy ianao Jesosy a. Izay rehetra izay manatrika eto. Nangatahako Jesosy malalo. Ny olona fahitapika avy any aminao. Hidina. Irotaka aminay tsirairay avy Jesosy malalo. Mba tsy sobere maina izay tsirairay avy amin'ny tany fitiavanao izany. Mba tsy sobere maina izay tsirairay avy reto Jesosy a. Amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy Tompo. Androany Jesosy malalo. Dia mangataka ny fankasitrahana avy any aminao mba hidina. Ameno anay tsirairay avy Jesosy a. Ameno mombanay. Ameno tokantranonay Jesosy malalo. Ameno izay rehetra mombanay Jesosy malalo. Fantatray fa tsy tanteraka izahay Jesosy malalo. Fantatray fa tsy tanteraka izahay. Mety misy taminay Jesosy malalo. Miserinalo. Mety misy taminay Jesosy. Mampisofina. Yengatinao Jesosy. Androany Jesosy malalo dia vonina ny iverina eto anatianao a. Iverina izay Jesosy a. Rehetra Jesosy malalo. Nafonina ianao Jesosy a. Fantamiranay. Fangatianay. Misaotanay dia nataraka mety aminao Jesosy malalo. Dia androany angatanay ny ranao Jesosy Kristy tena hoe amotopotika an'izany. Andravaramy izany eto mampitaraka anay aminao izany Jehovah Andriamanitra. Midina anao Jesosy. Rakoka amin'ny rano izay tsirairay avy mba tena andery tamin-drakoa avy aminao amin'ny androny ity. Mba tsy ho very maina Jesosy a. Isoana anay eto. Fa tena hidina aminao Jesosy a. Tena hidina anao. Ameno anay amin'ny rano Jesosy Kristy. Dia rehetra tsy akasitanao anatiny ny saina. Ny fanaina ihany Jesosy a. Dia hevitra tena mampisaraka anay aminao satria milanao izay. Milanao izay tsirairay avy mahatonga mbola tonga eto Jesosy malalo. Fantatrao izany. Efa afa-tsy terena izahay tonga eto. Fa misy ilana ianao Jesosy a. Dia androany izay dia mangataka anao. Lala-palatianao Jesosy a. Dia rehetra tsirairay avy. Aokany Jesosy masinao tena hoe hidina intery mombanay tsirairay avy Jesosy a. Mety misy mananolana eto Tompo. Mety misy marary eto Jesosy a. Misy olona ny agvalomavaka eto Tompo. Androany Jesosy malalo dia mangataka anao izay. Aokany ianao mba iteranay araka ny aleben'indra fonao Jehovah Andriamanitra. Engany ianao Jesosy malalo tena hoe amen izay rehetra irinfonay tamin'izao Franciscony izao. Jesosy malalo tsy niara-nofina ihany no angatanay. Talamonay tao nasianao androany fa indrindra niara-pananay Jesosy.
Izany tena antony izao fanay izao Jesosy. Dia mba ahitana ny lanitra, mba azahoana ihany tena manangatra izany. Tendroandra Jesosy malalo dia mangataka mba hitehirizana ho anay. Tehirizina Jesosy a. Tehirizina hafananao ao anatinay. Ampitomboy Jesosy fitiavanay anao tompo. Ampileo any anatinay izany hoe tiavana an'Andriamanitra izany. Izany fitantananao ny fonay izany. miaraka amin'izany vamakirana vavisyzaina zany anaovantsika nyzany iny zany anavazatsika nay ny faneketsika natran'Andriamanitra samy miteny androany mangedahitanao Jesosy finoy hery vaovao avy aminao ao teo kotsin-dray lay orambatravatra ny fanahinao ao feno ianao Alleluia tikiala atao anatiko zay rehetra tsy avy aminao ety efa malanana ny fotoana ao tonga anatrian'Andriamanitra amin'ny etaeta izy etaeta n'Andriamanitra no elantsika eto amin'izao fotoa afaka izao ny hoaviko sy zay takona mitore tiako anjakanao Tsika vao me mangetaeta be an'Andriamanitra zay tontolo herinandro itobony etaetatsika n'Andriamanitra mangetaetanao mangeta Jesosy fenoy avy aminao avy aminao tokotsin-dray lay orambatravatra ny fanahinao
manao fiatontolo fiainanao dia fiainana idina miafo sy miorony tany ampitolagaga ny olona fa nybavaka mampiofotrofotra ny efitrano haleluia. Mino ariavana fa ty fotoam-bavaka androany ty napiakatra indray ny fiainam-bavakao ary apiakatra ny fiainam-bavakao ny fiainana tsara fototra ny fiainanao a satria ahoriny ny fiainam-bavaka matanjaka be. Halleluja. Anao ila fiderana lakontsika rahantsika fotoana fa manjary vavabera hoe tsisy fiderana mihitsy androany satria efa tokony ho tapitra ny fotoanatsika fa andalotsika anao ila fiderana ray na roa ary misy tsika voninahitry n'Andriamanitra trandry. Eo ihany tsika rehetrarehetra tsika ho groupe ao anaty Zoom tsika avy eo mbola ihany io fiderana andray fanasan'ny tompo amin'ny androany ity. Eo
Halleluja. Amarantsika fotoana ary misotra ranabavy sondalatsika tanatin'izay fangatana izy nangataka hoe ray zanaka fa raha mba valiny kely ny fantaniko hoe izy amirany ray zanaka so dia fanamasina amiran'izay ray zanaka fana ray rizasondehibe ona ao ary so dia fanamasina mamamy dia mahereza daholo tsika rehetra aorina ty tapahana ny fandarana dia manome fotoananareo amin'ny latsinainy maraina mampirina manome fotoanareo anaty vavaka maraina ava izantsika dia vacances raha mpianatra ny rizy moa tsy rehefa tsy eo mpianatra manao an'iny fa vacances ny mpianatra mety na mety miova amlery hitatsika hoe any zay andamina anazy mony anahy fa manomboka amin'ny singy sasany fandarantsika ny latsinainy fandarana maraina na tsika singy sasany eva eo sambalasina fa mandeha miaraka
Hallelujah. Sticks to make a cool to know. Tika no fana masna. Family you to the cool now. Tika no fana masna. Fana goes inside the food stand. You show my name fine. You mean there's a nice team now. Zounds now. Hallelujah. Atiaram now. Hallelujah. Ay tokotolya maherizador tsika tsirairay avy a amin'ny latsinainy ndray tsika miona soatranareo natrany tetatra amin'ny farany io ny raha eno radio nao a dia io misoratra io akiradio point radio 12345.com dia afaka mbola miaraka aminay foana raha mihain'ny akiradio a samita iny tompo a mahereza daholo a dia bonne semaine daholo ihany koa isika tsirairay avy amen.